misaotra n'Andriamanitra ndray isika fa no fahasoavany lehibe dia zao mbola samy velonainy zao isika ary afaka manaraky indray ny fandarana teo afaka vai ianao. Misaotra ny tompatra ny atrany isika manaraky zany manolotra ny araba ho anareo rehetra mpanaraka zao fandarana izao ny tenako miaraba anareo ao ary tononoko atrano ho aminareo ane ny fandresena sy ny fombiazana ary ny fiainana mety ho ataon'Andriamanitra aminareo tokoa ane zany am'izao taona diavitsika zao omena ny tompo ny voninahitra hitondra ny afatra ho anareo ndray ao am'izao ry zao noho zany aoka ny giola tsofina tsara ianao ary ny tena lehibe indrindra dia ny inonao sy ny andraisanao an'ilay afatra entiko fa mialohan'izany anao vavaka aloha isika aorina ny vavaka entiko ny afatra natokan'Andriamanitra ho antsika rehetra am'izao taona izao aory alohanao tompoko ry tompandriamanitra rana eo misaotranao zay ny am'izao fahavelomana nomenao ane zao ary misaotranao ihany koa ny amin'ny zao fahafahana manaraka ny fandarana teo afaka vai ianao zao mino zahay faraky ny anaran'ny fandarana io no ataonao eo amin'ny rehetra ka na inona herin'le ratsy na matra sy nanan-ketratra am'izay ial zany ka tena ho afaka tokoa zahay omenanao ane ny tera sy ny aja ary ny voninahitra eo an-tananao zo afatra iteo mpanomponao zao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny ary tompoko ny afatra hitoko anareo androany dia afatra mitaona anareo ny ino sy atoky an'Andriamanitra ary iankina aminy amy zavatra rehetra mandritra fahavelomana eto ambonin'ny tany. Hoy aho aminareo aza mandeha herery intsony tsy misy an'Andriamanitra ianao aza mandeha herery intsony tsy misy an'Andriamanitra ianao tompoko efa lasa iny ny enim-bolana voalohany am'izao taona 2024 zao noho zany aoka napakevitra am'izay ianao ny ho an'Andriamanitra sy niaraka aminy mandritry ny andronao rehetra sisa atomboy manompoka androany zany aoka fatatsika rehetra mpanaraka fandarana fa tsy mitovy tamin'ny fiainana tany aloha intsony ny zavatra tren'ny olombelona am'izao taonjato misy atsika zao maro amin'ny olona zay nanana ny ampy tany aloha zao no efa reraka sy resy am'izao andro misy atsika zao ny sasany ray matsapa fa tsy mahomby tahaka ny tany aloha intsony izy am'ireo zavatra taony ny olona sasany azy lasa manana fiainana mandaboka sy maty akarana ny atrany atrany tsy hainy intsony ny tokony natao sy ny lalako mbany tsy nahitan'izany zareo tany aloha fa ankehitriny de zay nambarako zay no hita sy haina ny olona maro reo olona mahantra sy reo olona sahirana hatram'izay moa de mbola mitony fahantrana sy ny fahaseranana ary miamafy azy zany am'izao taonjato faraiky amby roapolo sy taona 2007 zao zany no zava-misy eto ambony tany ary hainan'ny olona satria tanteraka le teny nambaran'i Paoly apôstôly milaza ny zavatra tsy maintsy mitranga amin'ny andro farany tany amy 2000 taona latsaka kely tany no nilazany antyteny ity nilazany Paoly antyteny ity hoy izy ao amy Timoty 2 ao 2:1 fa aoko fantatrareo zao faneparany ihany disy andro mahory tena arabaky teny mihitsy ny fahatanterahany io teny io am'izao andro misy atsika izao mitoetra ao anatin'ny fahoriana sy fahaseranana ary mitoetra ao anatin'ny fahaveresan-kevitra ny maro amin'ny olona ary le izy hoy ao tsy hoe ny vahoaka madinika ny vahoaka tsotra ao amin'ny firenena iray ihany no matsapa ny fisian'izany fahoriana sy ny fahaseranana ary ny fahaveresan-kevitra izany fa lasa matsapa ny famarinan'izany avokoa reo olona nanany ampy tany aloha any ka olona maro no efa reraka sy resy tanteraka am'izao andro zao efa fantatr'Andriamanitra hatramin'ny elange ny fisian'izany fahoriana sy fahaseranana manjon'ny olombelo eto ambony tany amin'ny andro farany fantany tsara fa ny fanahy ratsy na ny devoly zay manao ny misy ao faraparany eto ambony tany no mahatonga an'izany eno engeny voalaza boky ny Apokalipsy 2:12 hoe hoy izy loza ho an-tany sy ny ranomasina fanidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantafakely sy ny androny ataoko fa mahazava be mihitsy zany teny zany fatitry ny devoly tsara amy mafana azy fa efa miaina ao anatin'ny vaninandro farany zao taranaka misy atsika izao fatany tsara fa tsy ho ely intsony de hifarana tanteraka ny tantaran'izao tontolo zao fatany tsara ihany koa fa efa tombotra ny fotoana anasazina azy sy ny fotoana andefasana azy ireo any am'ilay fariavo sy solofara ny devoly sy ny kipa ny olona zay koeto fa alefa any amin'ny fariavo sy solofara
fatany tsara zany, fatany daholo zany rehetra zany. Mba ino kelakely voalasan'ny baiboly mikasiany am'izany vakitsika ny apokalipsy 20:1 ka hatramin'ny 5 avakina amin'ny anaran'i Jesosy. Aritako fa indro nisy anjely nidina avy tany an-danitra, nanana ny fanala idiny lafaka tsy tanonosy gadra lehibe tena tanana, dia nisy sambotra ilay dragona izy, dia ilay mianarana ela sy devoly sy satana zany, ka namatitra azy 10 taona. Dia nanipy azy ho amin'ny lavaka tsy tanono, ka nanidy zany, dia nanisy tompoka se teo amboniny mba tsy amin'ny tany ny firenena maro intsony mandra-patapitra 10 taona. Ary rehefa afaka zany dia tsy maintsy ovana kelikely aloha izy. Rehefa vita zany amin'ny farany indray dia toy zao zavatra atao amin'ny devoly sy ireo namany rehetra. Apokalipsy 20:20 hoy izy: ary ny devoly zay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fariafy sy solofary zay misy lay bibidy sy lay mpaminany sandoka koa, ary ampijalianandreo manalina mandrakizay ireo. Fantatry ny devoly tsara ny fahamarinandreo teny novakena tamintsika ireo. Zany antony mahatonga azy masika sy romotra ary tezitra mafy am'izao taranaka misy antsika izao, ka mitondra andreo fahoriana sy ireo fahasairanana eto ambony tany zareo. Tsy ny firenena manitra ihany no atakeny, fa hatramin'ireo firenena lehibe, fa ny endriky sehoany no tsy mitovy. Na dia zany aza ny zavatra tsy maintsy misy sy miseho eto ambony tany, dia ny fisian'ny fahoriana sy ny fahasarotana ary ny fahaverdran-kevitra. Saorana ny Tompoandriamanitra, fa efa nanome vahaolana tsara ho atsika zanak'olombelona izy. Noho zany miankina amin'ny fanapahan-kevitrao no avinao rehetra, na soa na ratsy, na ho tafita ianao na ho rindrika. Koa raha mino isika fa misy Andriamanitra, ary inontsika sy horaitsika ihany koa ny vahaolana omeny, dia ho avan'Andriamanitra ianao, ary ho ataon'Andriamanitra tsapanao le voalaza faminaniana any amin'ny boky Malaki 3:20. Hoy tompo tam'izany, ka dia ho hitanareo indray ny tsy vitoviny marina sy meloko, dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Arak'izany teny zany, tena ho avan'Andriamanitra, ary tsy ataony mitovy mihitsy ny fiainan'ny olona manompo an'Andriamanitra sy ny fiainan'ny olona mitoetra ho lavitra an'Andriamanitra. Izy Andriamanitra tsy toy mihitsy no hitrantsehatra amin'ny fiainan'ny olona zay azy, ka manampy azy amin'ny alalan'ny fitahiana sy ny fiainana mety, ary manampy azy mba hivoaly ho mpandresatra any an-trano. Amin'Andriamanitra an'Andriamanitra zavatra tsy sarotra aminy manao an'izany tompoko. Mbola ny teny toy zao ihany koa ny tompo, hoy izy ao Malaki 3:20, fa indro avy ny andro mandoro ny fatana fandoroana izy, ary ny mpirery rehetra sy mpanao ratsy rehetra dia ho vody vary, ka dia andoro azy ny andro zay ho avy ho Jehovah tompony maro, ka tsy asy miangana na ny fakany na ny sapany. Ary hiposaka aminareo zay mataotry ny anarako ny masoandreo famarinana, manana fanasitranana amin'ny tanana, ary voky ianareo ka hifaly evanja toy ny zanak'omby-fà. Noho izany manasanao aho andray andreto torohevitra omeko anao reto, fa izany lalana hitan'Andriamanitra, ary tsara indrindra ho atsika zanak'olombelona velona am'izao andro farany zao. Voalohany, miverena amin'Andriamanitra ianao, ary aoka hitodika tanteraka aminy am'izay ianao am'ty andro anio ity. Miverena amin'Andriamanitra ianao, satria efa tianao hatramin'ny ela ny Tompo Andriamanitra. Tapoha ny hevitrao ny inona Jesosy zanany sy ny andray azy ho eo amin'ny fiainanao, satria zany no lalana tsara indrindra ahafahan'Andriamanitra mamonjy anao manoloana andreo fahoriana sy ireo fahaseranana efa miseho sy misy am'izao andro farany zao. Tena mpamonjy sy mpamaolana ange Jesosy. Zany no antony natonga andreo anjely nilaza zao teny zao tamin'ny fotoan'andro naterahany Jesosy. Ory zareo tam'izany, reo anjely no niteny aza matahotra fa indro milaza teny sy mafaly aminareo aho, dia fifaliana lehibe ho zay ho an'ny olona rehetra, fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanàn'i Davida dia Kristy tompo. Nambaran'ireo anjely fa tena mpamonjy tokoa Jesosy zay nateraky Maria tam'izany fotoan'izany, mpamonjy amin'ny lafin-javatra rehetra, mpamonjy ny fanahin'ny olona tsy ho very, mpamonjy ny olona ho afaka am'ireo olana sy ireo zavatra sarotra atrehany, mpamonjy ny olona ho afaka am'ireo aretina sarotra sitranina, mpamonjy ny olona ho afaka am'ireo herin'ny famosaviana, mpamonjy ny olona ho afaka amin'ny herin'ny osina sy ny herin'ny fanaratsy. Noho zany, aza mankatakandro intsony ianao, fa am'izao ora andrenesanao an'izao afatra hitoko zao, dia manapa-hevitra ianao nitodika amin'Andriamanitra, ary ny ino sy ny andray an' Jesosy zanany mba ho ao anatinao.
jesosy mantsy no lalana afan'andriamanitra mamonjy ny olombelona zany ny voalazo amin'ny jaona 7:15 raha mintsy resy latrany am'izany afatra hitoko zany ianao de io fa tantaram-piainanao andriamanitra mihitsy no anovan'ny tantaranao ratsy ho lasa tantara tsara ho tsapanao am'izay ny mahasamy hafa ny olona efa tavaverina amin'andriamanitra sy ny olona mbola lavitra an'andriamanitra ajantsika treo aloha ny tapany voalohany am'izay afatra netiko teo zay anaraka iraray sika aorina zany dia toezako ny afatra raha soa raha fahasoavana ho antsika rehetra to Panzakani panzaka Jesus tupon faefana retra Izila efana muntetika vele Natunga tika uzana kanje mancha Wasin sota wasin tera wasin laza wasin yeri Faistena mendika isani Jesus tupon zakani panzaka Jesus tupon faefana retra Izila efana munzetika vele Natunga tika uzana kanje mancha Wasin sota wasin tera wasin laza wasin yeri Faistena mendika izani Ya ye Osano sana Ya ye Tera haleluya Ya ye Tera nitupu Ya ye Fizinu panzaka Fana munzetika vele Natunga tika uzana kanje mancha Wasin sota wasin tera wasin laza wasin yeri Faistena mendika izani Aiza tsika Ndeteko an'ilay mpanzaka ny mpanzaka Yo Terao Ubir Ankalazao Fizila mefitie Terao Kalazao Faiz no panzaka Terao Kubiu Kalazao Faiz lai mayere Terao Kubiu Kalazao Faiz no ansike Ya ye Osano sana Ya ye Tera haleluya Ya ye Tera nitupu Tika vele Natunga tika uzana kanje mancha Wasin sota wasin tera wasin laza wasin yeri Faistena mendika izani Jesus tu panzakani panzaka Jesus tu pan faefana recha Izila efana monte tika vele Natunga tika uzana kanje mancha Wasin sota wasin tera wasin laza wasin yeri Faistena mendika izani Wasin sota wasin tera wasin laza wasin yeri Faistena mendika izani Yeny ary tompoko misaotra ny teknisianina isika tam'izay raha nalefany teo zay hoy aho aminareo rehetra manaraka zao fandarana izao tsy mety intsony tompoko raha miaina sy manao zavatra tsy misy an'Andriamanitra ianao tsy mahavita zavatra ho an'ny tenanao sy ny ankonanao tsy misy an'Andriamanitra zany intsony anao am'izao andro anaovany devoly ny mission izao tsy misy intsony olombelona ka matohatra sy maresy ny fahoriana sy ny fahasaranana entin'ny devoly am'izao andro farany zao eny na de hitady vahaolana amin'ny fomba hafa ivelan'Andriamanitra azy ianao de tsy atohatra sy tsy haresy ny olana entin'ny devoly zany mihitsy ianao tsaroko tantarandreto fianakaviany reto tao anatin'ny folo taona latsaka kely niaina tao anatin'ny fahoriana sy ny fahantrana reto fianakaviana ireto kanefa tany aloha anisan'ireo olana miratra tokory zareo tao an-tanàna misy azy napidi-bola tsara ny asa tanana nataon'ilay ray-mpianakaviana na vita trano zareo tady oriana nefa lasa olona reraka sy resy ry zareo rehefa nyresaka lavabe teo izahay teo vao fantatro fa azo ny famosaviana izy mianakavy
nisy fanaratsy na devoly ny rano mpisopatra tany amy zareo mba napotika ny fivelomany sy ampahory ary ny ampahatra azy ireo no nataony any ka lasa mandamoka sy maty karany avokoa zavatra rehetra natao le fianakaviana tateorina tsy niditra tahaka tany lotsony ny vola kanefa tena miasa mafy le ram-pianakaviana tena reraka sy resy le fianakaviana tam'izany tao anaty fotoany latsaka kely no niainandreto fianakaviana reto tao anatin'izany fisetony izany efa nanao zy azo natao ry zareo anoerana an'izany fahoriana sy ny fahasirana izany fa tsy tavavoaka mihitsy tahaka zany ny olana sy ny ady atrena rehefa manao ny asany ny devoly favaliny olombelona tsy vitsy amin'ny olona no manana fiaina tahaka zany am'izao vaninandro misy antsika izao fa saingy ny erikesehon'le olana sy le ady atreny no samihafa fa zavatra itovizany fotsiny de le fahoriana sy le fahaseranana tsy misy fitsarana ary ny fiaina tapidalakale zay no itovizana sotra n'Andriamanitra nefa fa rehefa nandray ny torohevitra nomeko azy reto fianakaviana voalazy reto fa zay voalaza hoe efa reraka sy resy no ny famosaviana de nataoko fa nivavaka fanafana ho azy reo tam'izany nametra tanana sy nanao vavaka ho azy menakavy aho no roako ny ala teo amin'ny isam-batan'olona ny herin'ny fanahy fanahy famosaviana de la hery nanapotika sy nandrava ny fiainandreto fianakaviany reto nataoko ihany koa ny fanesorana ny herin'ireo fanaratsy zay nanjaka sy nanapaka tao am'le trano fonenana taorina zany notsofoko rano izy menakavy de raina ny tompo fa mpamonjy tokoa Jesosy ary hafa ihany ny fiainana sy ny fihefaran'ny olona miverina amin'Andriamanitra sy ny fihefaran'ny olona nandray an Jesosy zanak'Andriamanitra inona ny vaovao mahafaly nambaran'reto fianakaviany reto eo herinaritra teorina niova tantara-piainana niverina tam'lony ny fidiram-bolany zareo lasa netiny ray tahaka ny tany aloha zavatra rehetra nataony ry-piany malala tianao ny tomp'Andriamanitra tiamonjy anareo ihany koa izy am'izao taona diavintsika izao raiso lakolosy fihetsoranao iverina amin'Andriamanitra zao afatra hitoko zao no zany miankina fanapaha-kevitra ao tompoko ny ho avinao rehetra na soa na ratsy na ho tafita ianao na ho rendrika ianao amindra fo aminao aniny tomp'Andriamanitra farany mbola fifaliana lehibe ho anay atrany ny manasa anareo ny amonjy ny fotoana ataonay fiangonana Refy Andronakely isiky ny Alahady inoko fa ampitombo ny finoanao sy amela fanantenanao ny famonjenao an'izany fotoam-pivavahana izany iny ry-piany malala tianeo ny heriny sy ny fahatsarany eo aminao ny tomp'Andriamanitra am'izao enim-bolana faharoa efa diavintsika izao averiko indray tianeo ny heriny sy ny fahatsarany eo aminao ny tomp'Andriamanitra am'izao enim-bolana faharoa efa diavintsika izao ro fahasoavana zay fa nataon'Andriamanitra tsapany hafa zay niverina tamin'Andriamanitra zay nandray an Jesosy Kristy zay manana Jesosy mitoetra ao anatiny ny fahasoavana efa nomen'Andriamanitra andreo olony ireo nomen'Andriamanitra zany olo zany de tian'Andriamanitra ho anao ihany koa manomboka androany tian'Andriamanitra hitoetra ao atokantranonao ao amin'ny ankonanao manomboka androany no zany aza mangatakandro miverena tompoko miverena amin'Andriamanitra am'izay ianao ataovy ampy zay fotoana ny tontolonao tatsy teroa zay ataovy ampy fa miverena amin'Andriamanitra ianao tsy mbola nanao an'izany matsy anao hatram'izay miverena amin'Andriamanitra ianao mino an Jesosy zanak'Andriamanitra ianao raiso Jesosy Kristy hitoetra ao anatinao raiso izy hitoetra ao anatin'ny tokantranonao ary mijoroa mba hanompo an Jesosy hatramin'ny farany ianao de arak'le nany an-taniko tery aloha tongava ihany koa ianao ho eo mamonjy fotoam-pivavahana ataonay fiangonana Refy Andronakely fotoam-pivavahana arahana fanafana izy io misy fidirany indimy zahay isaky ny Alahady amin'ny 9 ora maraina amin'ny 7 ora maraina fidirana fahatelo amin'ny 10 ora fidirana fahefatra amin'ny 12 ora ary ny fidirana fahadimy amin'ny 2 ora ka zay mety aminao am'ireo ora ireo no andehananao mino fa vao miditra vavady anao de efa mangy anao fanay masina ary vao tonga ao amin'ny efitrano anaovana fampim-pivavahana ianao de inoko fa isikasik'Andriamanitra sady azo anao ary hovonjena tokoa ianao hovonjena arabaky teny ny toerana zay anasaina ianareo moa de ny fiangonana Refy Andronakely ny fiangonana Refy moa dia misy manera Madagasikara fa mba spesiala ny Andronakely zay anasako anareo raha ohatra ka mipetraka manodidina ianareo enina de atao hoe tsy lavitra loatra misy anareo tongava tompoko zay zany niafatra nitoko anareo tam'ty ariva ity anao vavako anareo andray ao am'izao famaranana izao anao vavako anareo zay marary sy zay manana olana ao milo sy matoky
fa hiasany tompo amin'ny alala vavaka ataoko anareo fa mielohan'zany anefa de mbola naraka iraray aloha sika de aorina tery ety de hotantiarako ny vavaka ao anareo ka de miraha soa raha fahasoavana tompoko samy tain'Andriamanitra avokoa tsika rehetra. Tazanao fady solalana nefenao tonga nitia hitanao ny osopotaka kanefa tompo no diovina tapanao fanilavulefuna nefenao tunga pitaka hainao fatena veria kanefa tumpu mirofina sembandrauna mandakiza namafini fitapana miata miku naina zaissisananaku nuwaze surina tapanao ny fatezerako nefenao tonga mpifalia hainao fasaika matia kanefa tompo no velomina sarako ny ray sy zanaka vaminy fanay masina te soti tongy antsony marina vanovany panota ibebaka tuanu mafiau pati uvalalana ifinulizayanaku pati você bandrauna bandakiza namafini fitapana miata miku nyaina zaisisananaku nuwaze surina miku bandakiza tuanu mafiau bati uvalalana ifinulizayanaku bati você bandrauna bandakiza namafini fitapana miata miku
sorinamiko manakiza ny finonizay analako nanizay sisato amiko aza sorina mandrakiza ny finonizay analako nanizay sisato amiko aza sorina mandrakiza ny finonizay analako nanizay sisato amiko aza sorina mandrakiza eny azy zava-dehibe sahira nalefa ny teknisianina izay eo ivavaka isika raha mety apetrao amin'ny fonao tananao na apetrao amin'ny fatra misy marary anao raha mety ihany koa de mandoly mihitsy ary raisa vetrany ny fanafahana Andriamanitra tsy to miantso anao amin'ny anaran'i Jesosy izahay fa ianao no Andriamanitra tsy miova omaly sy aneo raha mandrakizay amty androandroany ity de aoka mangy ny olona rehetra ianao aoka hikasika azy faneno masina ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny herinao ane no amangy ny olona ka matoka ny olona tapa-kevitra fa hitodika aminao Andriamanitra manomboka androany tena iny marina tokoa fa Jesosy no zanak'Andriamanitra Jesosy no mpamonjy Jesosy no Messia Jesosy no Kristy ary raha nome toerana an Jesosy ho ao anatin'ny fony ho ao anatin'ny tokantrano izy reo zay tapa-kevitra roso am'izany vonjeo isy Andriamanitra vonjeo izy amin'ny alalan'ny zao vavaka ataoko izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mandidy ny fanaratsy ao mandidy ny ary ny famisavianao hiala ho atokantrano olona zay nandreny zo afatra netiko zao mandidy amin'ny hery sy fahefanao miala tao mandidinareo ary fanaratsy ry devoly mpitondra olana miala ho atokantrano olona miala zao de zao amin'ny anaran'i Jesosy ny sakatsakana rehetra nataonao tamin'ireo fianakaviany nandreny zo afatra izao de esoroko amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fahefana no anesoroko anareo hiala ho tokantrano olona mandidy anareo ihany koa ry fanamafarofy ry fanampitondra retina miala amin'ny anaran'i Jesosy straniko ny olona marary straniko ny olona marary straniko amin'ny anaran'i Jesosy ataoko mihitsana miala vatantiana ny olona ny aretina rehetra ary torotoroana amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly foty zany aretina izany sotra Andriamanitra tia anay rehetra ianao fitiavana lehibe no efa nitiavanao anay ka de misotra amin'ny anaran'i Jesosy no anaovako zany vavaka izany misotra raha io alleluia amen zay zany tompoko ny afatra netiko ho anareo tamin'ity androandroany ity mbola manamafy aho hoe raha mety aminareo aroy aho etovy mety fa asoa anareo zany atsara no avinareo zany tsy diso ny teniko tongava tompoko mamonjy ny fotoana zay ataonay fiangonana Refi misy manerana Madagasikara fiangonana Refi fa toerana spesialy no anasako anao ao amin'ny fiangonana Refi Androrakely de samotain'Andriamanitra tompoko mametraka ny mandram-piona amin'ny manaraka indray veloma daholo tompoko